Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady 9 Mey amin'ny anora maraina hatramin'ny alatsinainy 20 Mey taona 2022 amin'ny enora maraina. Ikorotana hatrany ny toetry ny andro eny an-dranomasina morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary ny ilatsinanan'ny Madagasikara iray manontolo noho ny alin-drano antonona vaventy avy atsimo atsinanana na atsimo andrefana. Mety manodidina eo amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra sasany ny avony onja, anainga 4 metatra mihitsy izany indraindray. Aherina ahery araka izany ny ranomasina. Vokatr'izay indrindra dia manakely hatrany ny fampitandremana amin'ny loko mena manomboka eo amin'ny tanjona bobaomby hatrany mahavelona ho amin'ny anio sabotsy, iena miandalana kosa izay manomboka rampitso fa hiverina ho mafy indray izay alin-drano izay amin'ny herinandro ho avy io. Fampitandremana amin'ny loko mavo eo amin'ny tanjona vilanandro hatrany vohipena manomboka ny alahady 9 Mey hatramin'ny talata 20 Mey. Fampitandremana amin'ny loko maitso kosa manomboka eo vohipena hatrany mahavelona manomboka ny alatsinainy 20 Mey hatramin'ny alakamisy 13 Mey taona 2022. Entanina foana ny rehetra mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika eo meny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny mety izy eo. Amin'ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy, anorana tandrifin-drahona ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora, hahatratra 510 km isan'ora rehefa manakaiky ny tanjona bobaomby. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany, hahatratra 3 metatra indraindray. Isy alin-drano avy atsimo atsinanana. Tanjona angotsy hatrany manoro, anorana mahalana ny avaratry Toamasina, andrahoana vitsy any akafa ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora any avaratry Sainte-Marie. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2,3 hatramin'ny 2 metatra, mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra, anainga 2 metatra sasany any atsimony vangain-drano. Isy alin-drano avy atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona vohimena, andrahoana mitsitokotokona ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, hahatratra 3 metatra sasany indraindray. Isy alin-drano avy atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankabo, ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana na atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora, hahatratra 510 km isan'ora any avaratry Itampolo. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra sasany, hahatratra 3 metatra indraindray noho ny alin-drano avy atsimo. Tanjona ankabo hatrany amin'ny tanjona vilanandro, ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, isy alin-drano avy atsimo. Tanjona vilanandro hatrany Analalava, andrahoana mitsitokotokona ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 hatramin'ny 570 km isan'ora eo anelanelan'ny Mahajanga hatrany Analalava. Mety anainga 510 km isan'ora mihitsy indraindray, indrindra ny alina. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2 metatra sasany indraindray any avaratry Mahajanga. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby, andrahoana mitsitokotokona ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 hatramin'ny 570 km isan'ora manakaiky ny Analalava sy ny tanjona bobaomby. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano.
Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohany hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 2 hatramin'ny 2 andro mialohany hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialao lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.